Pejim-baovao ahafahatanteraka kosa indray isan'ny firenena manana karazana zava-maniry sy biby betsaka indrindra ahiana ho lany tamingana ka arovana araka ny fifampiraharahana eo anivon'ny CITES ary tafiditra ao anatin'ny Annexe I Madagasikara. Mbola marefo nefa ny fanaraha-maso misy eto an-toerana. Voka ny maro zava-maniry sy biby voarara ny fivarotana azy no mbola tafavoaka amin'ny CITES Madagasikara. Isan'ireo manana karazana zava-maniry sy biby betsaka indrindra ahiana ho lany tamingana ka arovana araka ny fifampiraharahana eo anivon'ny CITES Madagasikara. Isa-taona mbola maro anefa ireo zava-maniry sy biby arovana no mbola tafavoaka tsokosoko amin'ny CITES Madagasikara. Ny fahalemen'ny fifanaraha-maso eo amin'ny tompony andraikitra ny antana tohatra lalovan'ny zava-maniry na biby arovana manomboka any amin'ny toerana kanazy an-tsokosoko ka hatrany amin'ny CITES Madagasikara ny lesika hoy ny eo anivon'ny CITES. Ny hany fomba iray ahafahana manafoana ny fanondrana tsokosoko zava-maniry sy ny biby arovana fatratra dia ny fahatsapatena ny tsirairay mandray anjara amin'ity sehatra ity. Mizara antraikefa amin'ireo tompony andraikitry ny fiarovana ny CITES sy ireo mpisehatra voakasika amin'ny fanaraha-maso ny zava-maniry sy biby arovana solotena ny mpiasa ny fahatsiranana avy any Londres. Maharitra 3 andro fampiofana tanterahany eto amin'ny teny miranvarotra sy ny indostria Antaninareniny. Bangany eto Madagasikara ny zavatra tsapa dia zao ny tsy fahalalana. Eny azo raisina angamba aloha hoe fahadisoana eo amin'ny foibe ny CITES ihany ilay satria raha ireo douanier ireo zany zao dia na ilay zavatra nyteneniko teo hoe misy effet personnel dia gaga be zareo hoe tsy fantany zany zavatra zany. Le izy zany misy communication tsy mandeha dia zay no tena mahatonga an'ilay izy hoe banga satria ho an'zareo zao raha diniako teo ny azy zany hatrany amin'ny foibe ka hatrany amin'ny frontière dia mifandray foana ny mpiasa dia nareo olo ireo zao mpiasa ny CITES malala CITES nefa izy miasa eny amin'ny CITES. Noho izany zany le fifanakalozana no tsy ampy eto Madagasikara mahatonga hoe misy fahabangana fa miezaka foana moa zany amin'izao fotoana izao hoe tsy voandroany no nanao fanofanana fa miezaka foana moa fa problème mitranga dia hoe misolosolo foana le olona tompony andraikitra eny amin'ny CITES dia lasa hoetiny na ny fitaovana na ny boky izay hozaraina amin'izareo dia misy zavatra banga foana zany. Ho an'ny Alliance Voargasy ny Durel Wildlife dia fanohanana ny fitrandrahana eny fotony kosa no hitan'izy ireo fa vahaolana maharitra mba hisorohana ny fanondranana tsokosoko. Araka fanazavan'ny tompony andraikitry ny Durel Wildlife voasikajo olana lehibe raisan'izao tontolo izao ity fitrandrahana tsokosoko ny zava-maniry sy biby ahiana ho lany tamingana ity ary tombanana eo amina $miliara maro no miodikodina ao anatiny. Ho an'ny Madagasikara manokana manao ny fandresendahatra ny teknisianina mba handraisany Madagasikara anjara amin'ny fivoriana ho tanterahana amin'ny 20 Marsa izao any Botswana ahafahana manamafy ny ady amin'ity fitrandrahana ity fanondranana sy fandefasana tsokosoko ny zava-maniry sy ny biby arovana ity.